Mbola am-pifaliana mandrakariva ary havana no hiara-banantsika tsirairay avy any an-tokantrano amin'izao alahady 7 ny volana martsa 2024 izao. Andro fitsaharana, andron'ny tompo. Alahady 7 amin'izao isika no mihaona amin'ny alalan'izao tambazotra izao, izay isaorantsika ny tompo ny fananana izany. Ho aminareo mandrakariva anie ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika. Amin'ny alalan'izao teny izao indray no mamangy antsika ny tompo anio. Jesosy Kristy no fiainana izay manana azy dia tsy ho faty mandrakizay. Samy ho tarihin'ny fanahy masina ny isika ry havana, ka tena halala izay sitrapon'Andriamanitra tia ny omena antsika indray androany. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ho fideranan'Andriamanitra teo vakiantsika ry havana ny Salamo 530, raisina amin'ny 1 ka hatramin'ny 1. Amin'ny anaran'i Jesosy. Aleloia! Midera ny anaran'i Jehova. Midera ianareo mpanompon'i Jehova, ianareo izay mpitoetra ao an-tranon'i Jehova, eo anatin'ny kianjan'ny tranon'Andriamantsika. Midera ny Jehova fa tsara izy, mankalaza ny anarany fa mahafinaritra izany. Fa Jakoba novidian'i Jehova ho azy, ary Israely ho rakitra soa ho azy, fa fantatro fa lehibe Jehova, ary ambonin'ny Andriamanitra rehetra ny tompontsika. Amen. Miaraka hivavaka isika tompoko. Ry Rainay any an-danitra ho, midera sy mankalaza ary misaotra ny anaranao lehibe izahay amin'izao fotoana izao. Misaotranao izahay Tompo fa mbola velon'aina ka isan'ireo afaka miombom-bavaka eto indray. Misaotranao izahay fa tsy voafetra ianao, tsy voafetra ny teninao fa miasa mandrakariva na inona vanim-potoana iainanay. Misaotranao izahay fa Andriamanitra mihaino vavaka ianao ary azonay antsoina amin'ny fotoana rehetra. Matoky tanteraka ny fanatrehanao izahay amin'ity fotoana ity Tompo, ary amin'ny fahatokiana ny anatonanay anao. Te hiaona aminao izahay Tompo, te hifampikasoka bebe kokoa aminao ka halala ny sitraponao. Te hafantatra anao bebe kokoa indray izahay androany. Koa raha mety ianao dia meteza Tompo hiresaka aminay indray. Aza ho vela ho velomaina Tompo izao fotoana izao, fa mba ho velombelona ny fanahinay, mba hanavaozanay indray ny fanomponanao. Ary ny teninao izay ho anay anio tsy hiverina aminao Tompo, raha tsy efa totosany nanirahanao azy. Amin'ny anaranao masina no anaovana izany vavaka izany. Amen.
Toy izao ambarantsika izao indray ry havana ny sitrapon'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny Jaona 1:7 manao hoe fa izao ny sitrapon'ny raiko dia ny azon'izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay ary izao hanangana azy amin'ny andro farany. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany ry havana dia mahatsiaro tokoa isika fa matetika dia mandeha amin'ny fahitana fa tsy mandeha amin'ny finoana. Nefa ry havana dia mazava ny teny fikasana fa izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy no hanana fiainana mandrakizay. Izy no hatsangana amin'ny andro farany. Ko andeha isika ry havana hivavaka sy hifona amin'ny Tompo noho ny tsy fahampiany finoantsika. Hivavaka isika tompoko. Tompo, manoloana ny teninao dia mibaribary eo anatrehanao ny fahotanay. Mifona aminao izahay fa kely ny finoanay. Mifona aminao izahay fa mandeha amin'ny fahitana ka ny toe-javatra miseho amin'ny fiainanay matetika no jerenay fa tsy mibanjina amin'ny finoananao izahay. Mifona aminao izahay fa mandeha amin'ny eritreritray matetika alohan'ny hanontanianay anao ny tokony ataonay sy izay tokony lazain'ny vavanay. Mifona aminao izahay fa indrisy Tompo dia ny ireo koronay no iantsonay anao rehefa avy nivezivezy nitady zava-tsoa izahay. Mifona aminao izahay fa tsy manao ny sitraponao amin'izany rehetra izany. Amelà ny elokay Tompo malalo mamondrafo aminay. Diovy izahay ho afam-pahotana. Sasao izahay mba ho afa-keloka ary avozo ny fanahinay mba vonoka hanompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao no angatahanay aminao. Amen. Ry havana, tsy mba rendremana na lalodalovana ny tompontsika. Mamindra fo sy miantra izy ary mahari-po sy be famindrapo. Koa ho antsika izay mibebaka marina tokoa, izao ny fanambaran'Andriamanitra. Fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra antsika ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Koa avy avela ny helontsika noho ny anaran'ny masina. Halleluja. Amen. Tamande makati arisia
Tonga amin'ny fotoana izay hiainoana sy hamakiana ny tenin'Andriamanitra isika ry havana, mialoha izany dia hiaraka hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izahay efa tonga eto amin'ny fotoana izay hiainonay ny teninao indray amin'izao maraina izao. Mangataka ny fanahinao masina izahay Jesosy eo hialo lalana ny mpanomponao izay hamaky ny teny sy hitondra ny teninao, ka tena ny sitraponao no ho azonay anatin'izany, ary ny fanahinao masina Jesosy eo no angatahanay hanazava izay rehetra maizimaizina any anatinay, azahoanay mahatakatra tsara ny tianao ambaranay androany. Koa mitenena Jehova ho fa miaino izahay mpanomponao. Amen. Vaky teny voalohany ry havana dia hitantsika ao amin'ny Ezekiela 7:30, ny 12:20 ka hatramin'ny 4:20. Amin'ny anaran'ny Tompo. Koa maminany ka ataovy aminy hoe, izao no lazain'i Jehova Tompo, indro ry oloko, izao no hanokatra ny fasanareo, ary ampiakariko avy any amin'ny fasanareo ianareo, ka hoentiko ho any amin'ny tanin'i Israely. Ka dia ho fantatrareo fa izao no Jehova, raha manokatra ny fasanareo aho ry oloko, ka mampiakatra anareo hiala any amin'ny fasanareo, ary ataoko ao anatinareo ny fanahiko, dia ho velona ianareo, ary amponeniko any amin'ny taninareo ianareo, ka dia ho fantatrareo fa izao Jehova no efa niteny sady nahatanteraka izany, hoy Jehova. Toizantsika ny famakiana ny teny izay hitantsika ao amin'ny Romanina 5:9 ka hatramin'ny 11:10, amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra, fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy, raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, na dia maty any aza ny tena noho ny miota, dia fiainana kosa ny fanahy noho ny fahamarinana. Ary raha ny fanahin'izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Hamaranantsika ny vaky teny ry havana dia raisintsika ny filazantsaran'i Jaona, raisina eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 5:7. Jaona 1:1 ka hatramin'ny 5:7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy lehilahy anankiray narary, dia Lazarosy avy any Betania, tanànan'i Maria sy Marta rahavaviny. Maria dia ilay nanositra ny Tompo tamin'ny menaka manitra sy namoaka ny tongony tamin'ny volondohany, ary Lazarosy anadahiny no narary. Ary izy mirahavavy dia naniraka tany amin'ny Jesosy nanao hoe, Tompoko, indro marary ilay tianao. Ary rehefa reny Jesosy izany dia hoy izy, tsy ho fahafatesana no anton'izany aretina izany, fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Ary Jesosy tian'ny Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy. Ka noho nireny Jesosy fa narary Lazarosy, dia mbola nitoetra indroa andro teo amin'izay nitoerany ihany izy. Rehefa afaka izany dia hoy izy tamin'ny mpianatra, andeha isika ho any Jodia indray. Hoy ny mpianatra taminy, Rabi, vao haingana teo ny tadiavan'ny Jiosy hitora-bato anao, ka hakany indray va ianao? Jesosy namaly hoe, tsy 12 va ny ora amin'ny indray andro? Raha misy mandeha amin'ny atoandro, dia tsy mba tafintohany izy fa mahita ny fahazavan'izao tontolo izao. Fa raha misy kosa mandeha amin'ny alina, dia ho tafintohany izy satria tsy misy mazava ao aminy. Izany no lazainy, ary rehefa afaka izany dia hoy izy taminy, matory Lazarosy sakaizantsika fa andeha hamoha azy aho. Dia hoy ny mpianatra taminy, Tompoko, raha matory izy dia ho tsara ihany. Nefa Jesosy nilaza ny fahafatesany, fa nataon'izy ireo kosa fa fialan-tsasatra amin'ny torimaso no nolazainy.
Ary tamin'izany Jesosy dia nilaza tsotra taminy hoe maty Lazarosy, ary faly aho noho ny aminareo satria tsy teo aho mba hinonareo, andeha isika hakany aminy. Dia hoy Tomasy tamin'ny mpianatra namany, andeha koa isika mba hiara-maty aminy. Ary noho tonga Jesosy dia hitany fa efa nilevina hifarana izy. Ary Betania dia teo akaikin'i Jerosalema, tokony ho 12 stadio no elanelany. Ary Marta amin'ny Jiosy no efa tonga teo amin'ny Marta sy Maria hitsapa alahelo azy noho ny amin'ny anadahiny. Ary Marta raha nandrefa tamin'i Jesosy dia nandeha nitsena azy, fa Maria kosa nitoetra tao an-trano. Ary hoy Marta tamin'i Jesosy, Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko. Nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao aza na inona angatahinao amin'ny Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao. Hoy Jesosy taminy, hitsangana ny anadahinao. Fa hoy Marta taminy, fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganan'ny maty amin'ny andro farany. Hoy Jesosy taminy, izao ny fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Hoy izy taminy, eny Tompoko, mino aho fa ianao ny Kristy, Zanak'Andriamanitra, ilay ho tonga amin'izao tontolo izao. Ary rehefa nilaza izany izy dia lasa nandeha ka niantso mangingiana ny Maria rahavaviny nanao hoe, tonga ny mpampianatra ka miantso anao. Ary raha vao nandre izany Maria dia nitsangana faingana izy nankeo aminy. Fa Jesosy tsy mbola tonga tao an-tanàna, fa mbola teo amin'ilay nitsenan'ny Marta azy ihany. Ary ny Jiosy izay tao amin'ny Marta tao an-trano ka nitsapa alahelo azy, raha nahita azy nitsangana faingana ka nivoaka dia nanaraka azy, satria nataony fanakany amin'ny fasana hitomany ihany izy. Ary Maria rehefa teo amin'izay nitoeran'i Jesosy ka nahita azy, dia niankohaka teo amin'ny tongony ka nanao taminy hoe, Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko. Ary Jesosy noho ny nahita azy nitomany sy ny Jiosy izay niaraka tamin'ny nitomany koa, dia vonto ny fanahiny ka tora-kovitra izy. Ary hoy izy, aiza moa no nandevenanareo azy? Dia hoy ireo taminy, Tompoko, andeha izaho. Jesosy nitomany. Dia hoy ny Jiosy, akory ity habe ny fitiavany azy. Fa hoy ny sasany, moa tsy hain'ilay ity izay nampahiratra mason'ilay jamba fa ny manao izay tsy hahafaty an-dralehilahy ity. Dia vonto indray ny fanahin'i Jesosy ka nankeo amin'ny fasany izy. Ary zohy izany sady nisy vato narindrina teo. Hoy Jesosy, esory ny vato. Hoy Marta, anabavin'ny maty taminy, Tompoko, maimbo izy izao fa efa hifarana izay. Dia hoy Jesosy taminy, tsy voalazako fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Dia nesoriny ny vato. Ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe, Ray misaotra anao aho fa efa nihaino ahy ianao. Raha izao dia fantatro fa mihaino ahy mandrakariva ianao. Fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina nilazako izany, mba hinoana fa ianao no naniraka ahy. Ary rehefa nanao izany teny izany izy, dia niantso tamin'ny feo mahery hoe, ry Lazarosy, mivoaha. Dia nivoaka ny maty nisy fehipaty, ny tanany sy ny tongony, sady voafemo sara koa ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona, va ao izy ka avelao andeha. Ary Marta amin'ny Jiosy dia ireo nankeo amin'ny Maria ka nahita ny zavatra nataon'i Jesosy ireo no nino azy. Amen. So
Mbola faly miarabantsika rehetra indray mahatratra ity alahady 7 volana mars 2024 ity. Mbola ao anatin'ny fotoanan'ny karemy isika zao, ary ny loha hevitra zay natorin'ny perikopantsika dia ny hoe Jesosy Kristy ny tena fiainana izay manana azy de tsy ho faty mandrakizay. Tamin'ny alahady 12 volana isika dia nanaraka ny toriteny izay nanazavana fa ny etaeta sy ny anoanana tany anefitra sy ny etaetan'ilay vehivavy Samaritana de filana na besoin na velan'ny tompo hitranga teo amin'ny olona mba amoazany azy ho amin'ny filana tena izy, besoin essentiel. Tsy mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra avoaka ny vavan'Andriamanitra no iveloman'ny olona. Deutéronomie 4:7. De ho koa ny tompo sambatra ny nona sy mangetaeta ny fahamarinana fa izy no vokisana. Matthieu 5:5. Ny anoanana mofo, ny etaeta rano dia filana ilain'ny vatana ary mandalo. Fa ataon'Andriamanitra sy ampiasain'Andriamanitra kosa ireny mba hitarihana antsika, hitarihana ny olona, hitarihana ny zanak'Israely mba hibanjina sy tsy hanadino ilay filana fototra zany. Tamin'ny 12 volana marsa tamin'ny herin'ny androany kosa isika dia nanaraka ny toriteny nanambarana fa ny zanaky ny mazava dia izay mikatsaka sy mamantatra ny tena izy, ny essentiel, zany hoe zay araka ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy mandeha amin'ny fisainan'olombelona fotsiny bakeo ny filana, ary tsy mamantatra ihany fa manatanteraka izany, ary farany mandeha amin'ny fahazavan'i Kristy, zany hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra tsy amin'ny herin'ny tena fa amin'ny heri tovozina amin'ny firaisana amin'ny Jesosy Kristy. Hoy manko ny tompo, raha misaraka amiko ianareo tsy mahay manao na inona na inona. Raha bangonany tamin'ny heriny dia izao hoe katsao lay tena izy ary ifotory. Androany dia amalin'ny fanontaniana isika hoe inona no lalana ho amin'ny tena fiainana dia ny fiainana mandrakizay. Iza no miantoka ny fananana ny fiainana mandrakizay ary ahoana ny fomba azahoana izany na ivelomana izany. Misy dingana telo atorin'ny perikopantsika anio, dia ho lazaina koa hoe misy antoka telo. Ny voalohany, tsy maintsy maty. Ny olona te hahazo ny fiainana mandrakizay dia tsy maintsy maty aloha. Hoy Paoly apôstôly amin'ny Kolosiana 3:5-7. Koa vonoy ny momba ny tenanareo zay ety an-tany, dia fijangajangana, fahaltona, fieretam-po, faniriany ratsy ary fieremana dia fanompoan-tsampy zany. Fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Izany koa no nalehanareo fa iny fony mbola velona taminy ianareo. Vonoy ny momba ny tenanareo izay ety an-tany. Ary dia ho ihany Paoly amin'ny Efesianina 5:5, fa izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombony nofony mba amin'ny faniriny sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Inona teo maty ny amin'ny tena, nanombo ny nofony tamin'ny hazo fijaliana. Ny heviny dia ny hoe miady sy manilika ny asan'ny nofo rehetra izay mamono ny fanahy. Ny toe-po sy ny fitondran-tena tsy akasitrahana zany, ny firehareana, ny ambo, ny voninahitra, ny fizahozahoana, ny avinavina, ny ambition personnelle sy ny vokatra zany izay voalaza etsy ambony, fijangajangana, fahaltona, fieremana, etc. Miady sy manilika izany ary manome toerana feno kosa ho an'Andriamanitra sy ny voninahiny. Manome ny toerana ho an'Andriamanitra sy ny voninahiny.
ho raha teo ny filamatritsika protestanta hoe soli deo gloria, ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Fa efa maty ianareo, hoy Paoly apôstôly amin'ny Kolosiana 3:7. Efa maty ianareo ary ny fiainanareo miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Ny fiainana ao amin'ny Kristy de miafina. Fiainana tsy hitan'ny mason'ny nofo, fa hitan'ny masom-panahy kosa, saingy aseho amin'ny toetra sy ny fomba fanao. Efa maty ianareo, fa ny fiainanareo zay miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra kosa asehoy amin'ny toetra sy ny fomba fanao. Ny fanontaniana mipetraka de zao: efa tena maty tokoa ary ve zaho? Efa tena maty tokoa ary ve ianao? Aiza ny fiainantsika? Ao amin'ny Kristy sa mbola ao amin'ilay tena zay simba niota? Ao amin'ny Kristy sa ao amin'izao tontolo izao? Aiza ny tenanareo, ny maha ianareo anareo? Efa natolotra finatitra velona ao an'Andriamanitra tokoa ve? Sa mody mitondra ny anaran'ny Kristy nefa ay tsy azy? Sao manana anarana ho velona ary sika kanjo hay maty. Sao de titra fotsiny ary, lay maha kristianina, lay mahany Kristy, fa ay tsy azy tsinona. Ko ny olona manana ny tena fiainana de efa maty. Nanombo ny nofony sy ny filany ary ny maizy azy teo amin'ny hazo fijalian'i Kristy mba handray fahavelomana na fiainana vaovao ao aminy kosa. Faro, ny olona zay efa maty ny amin'ny tena de velona ao amin'ny Kristy. Hoy Paoly apôstôly ao amin'ny Romanina 12:12, atoloro ny tenanareo ho fanatitra velona, tsy fanatitra maty, tsy misy aina sy tsy misy hery, fa fanatitra velona, satria mandray ny fahavelomany avy ao amin'ny Kristy. Zany hoe mandray ny fahavelomany amin'ny alalan'ny firaisana aminy, mino azy, mitoky aminy, miankina aminy ary tia azy. Marta sy Maria ary Lazarosy dia sakaizany, tena ny fankaty taminy. Zany nahatonga ny Marta tsy ny salasala ny teny hoe marary lay tianao. Tsy nolazainy akory ny anaran'ny Lazarosy, marary lay tianao. Jesô tia ny Marta sy Maria ary Lazarosy, ary Jesô tiany Marta sy Maria ary Lazarosy. Ary moa tsy anisan'ireo didy lehibe va ny fitiavana ny tompo. Hitatsika amin'ny Luka 10:10, tiavany tomponao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra. Isika de tokony ho tiany tompo satria mariky ny finoana izany. Zay tsy tiany tompo de tsy mino azy. Tiany tompo. Zao nefa nampianarin'ny soratra masina, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika, fa amin'ny asa sy ny marina. Jaonina 1:7-12. Tiany tompo, fa tiany tompo amin'ny asa sy ny marina, tsy amin'ny fihetsempo fotsiny, tsy amin'ny teny fotsiny, tsy amin'ny lela fotsiny, tsy amin'ny fanao ivelany fotsiny. Ny velona ao amin'ny Kristy dia velona amin'ny asa sy ny marina. Ny velona ao amin'ny Kristy de manao ny asany, izay mino aho izy, ny asa ataoko no ataony koa. Jaonina 5:12. Ko ny olona efa maty eo amin'ny tompo dia velona ao aminy kosa, zany hoe velona ao anatiny mihitsy Kristy. Ary zany nambaran'ny Paoly, voaomby niaraka tamin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana aho, ka tsy izaho intsony ny velona, fa Kristy ny velona ao anatiko. Ny olona efa maty eo amin'ny tompo dia manana ny Kristy velona ao anatiny kosa, ka mandray azy
feno. Fahatelo, ny olona nandray sy miaina ny fiainana mandrakizay dia manao ny asan'Andriamanitra. Ny olona mandray sy miaina ny fiainana mandrakizay dia manao ny asan'Andriamanitra. Zao anefa, tsy mahay manao ny asan'Andriamanitra isika. Tsy haintsika ny manao ny asan'Andriamanitra zany. Izy Andriamanitra ihany no mahay manao ny asany. Fa ny olona afaka manao ny asany, nantsoiny hanao ny asany, taoniny hanao ny asany, ary manaiky hanao ny asany, dia olona manana azy ao anatiny. Manana ny tompo zay velona sy miasa ao anatiny. Ary zany nambaran'ny Paoly ao amin'ny Filipiana 4:17. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo, na ny fikasana, na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony. Mpiara-miasa sy fitaovana eo am-pelatanan'Andriamanitra isika, fa tsy mpampiasan'Andriamanitra sanatry ny vava, na mpiasa tsotra ao an'Andriamanitra, employé. Tsy employé, fa tena mpiombona asa, collaborateur. Ary am'izany tsy maintsy manana firaisana aminy. Indrindra ny tompo, raha misaraka amiko ianareo, tsy mahay manao na inona na inona. Fa izay miray amiko ary zaho aminy, de mamobe izy. Jaona 2:15. Tsy afaka manao ny asan'Andriamanitra isika raha tsy miaraka aminy, miombona aminy, miray aminy, mivelona azy, feno sy tanteraka. Fatatsika nefa fa io tompo miara-miasa amintsika io tsy eto amin'izao tontolo izao tsony. Efa napetraka eo an-tananakavanan'ny ray izy, any an-danitra izy. Fa ny fanahy masina zay nomeny antsika, ka miasa ao anatintsika, no sady mampiorina antsika amin'ny tena finoana, no mampijoro antsika ho vavolombelona amin'ny alalan'ny asa. Finoana miorina tsara noho ny fanahy masina zay miasa ato anatintsika, ary finoana zay manosika antsika sy maniraka antsika ho vavolombelona amin'ny alalan'ny asa. Zany hoe, ny finoana velona raisina avy amin'ny Kristy velona, dia mitarika na manosika antsika hiasa. Le Kristy velona atao anatintsika, raha atao anatintsika tokoa izy, ary velona atao anatintsika, dia tsy mamela antsika hitomoemoem-poana na ho kamokamo, fa manosika antsika hiasa. Ho indrindra Jakoba hoe, maty ny finoana raha tsy misy asa. Jakoba 2:9-20. Inona ary ny baiko? Mandehana araka ny fanahy. Ndikany hoe mandehana dia milaza farisiana, mitaky farisiana. Fa mitaky koa, zany hoe mandehana izany, asa, finiavana, effort. Mandehana araka ny fanahy, zany hoe ataovy ny sitrapon'Andriamanitra zay ambaran'ny teniny. Zay ny asan'ny finoana. Nefa aza atao araka ny nofo, zany hoe amin'ny fomban'ny olona sy amin'ny herin'ny tena. Fa amin'ny fanahy, zany hoe amin'ny fiankinana feno amin'ny tompo. Mandehana araka ny fanahy, fa aza miankina amin'ny nofo. Fa ny nofo manohitra ny fanahy, ary ny fanahy manohitra ny nofo, hoy Paoly ao amin'ny Galatiana 5:17. Ary mifanohitra izy roa. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa dia fiainana. Ary zay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra, hoy ny vaky tenitsika teo. Fa amin'ny alalan'ny fanahy no atanterantsika zay araka ny sitrapon'Andriamanitra, ary amin'ny alalan'ny fanahy ihany. Ary raha misy olona tsy manana ny fanahin'i Kristy, hoy ihany Paoly ao amin'ny Romanina 5:9, dia tsy azy izy. Raha tsy ny fanahy masin'Andriamanitra no miasa ao anatintsika, dia tsy kristianina tsika. Tsy any Kristy tsika, tsy manana ny Kristy tsika, tsy velona ao antsika, ao amintsika Kristy. Koa mandehana araka ny fanahy, ary toery ny asan'ny nofo, satria ny asan'ny nofo dia miteraka fahafatesana. Ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, hoy Paoly eto. Koa ny olona
nandray ny fiainana atao amin'i Kristy dia manaiky voalohany amono ny asan'ny nofo rehetra ao aminy, ny asan'ny filana, ny asan'ny ota, ny asa araka ny fisainany zao tontolo izao, ny asa izay baikony filana. Ny olona nandray ny fiainana amin'i Kristy dia efa maty, namono ny asan'ny nofo, maty ny amin'ny tena, maty ny amin'ny ota. Faharoa, ny olona nandray ny fiainana atao amin'i Kristy dia velona ao amin'ny tompo, zany hoe Kristy mihitsy no velona ao aminy, hanika mamantatra mandrakariva zay akasitrahan'ny tompo izy, mikatsaka mandrakariva zay akasitrahan'Andriamanitra izy, ary ataony ho zava-dehibe zany, ataony loha laharany zany. Ary fahatelo, ny olona nandray ny fiainana atao amin'i Kristy dia manao ny asany, tsy olona mitomomoepona, tsy olona kamokamo, tsy olona matoritory, tsy olona miainoaino, tsy olona mitazatazana, fa olona manao ny asan'ny tompo, manao ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra. Zany ny vokatry ny fananana any Kristy izay loharan'nim-piainana eo amin'ny olombelona. Inona ny lesona raisitsika ny amin'ny toe-javatra izay iainantsika ankehitriny? Azo lazaina fa maty sasaka, miaina demi-mort zao tontolo izao, tsy afaka mihetsika, tsy mahazo miasa, tsy mahazo mandehandeha, ary tsy mahazo mivoaka sy miditra ihany. Zao anefa ny zavatra rehetra miseho dia avelan'Andriamanitra iseho mba hanehoany ny voninahiny eo amin'ny mino. Avelan'Andriamanitra iseho, ary mety hanafotohana ny sasany amintsika, mety hanaitranao koa hoe avelan'Andriamanitra mihitsy izao coronavirus izao, satria misy zavatra tiany aseho, ary indrindraindrindra tiany aseho ny voninahiny eo amin'izay mino sy matoky azy. Raha niseho ilay lehilahy-jamba voatantara tamintsika tamin'ny herin'ny androany, dia napetraky ny mpianatra ny fanontaniana hoe iza ny nanota, io lehilahy io sa ny ray aman-dreniny? Dia hono navalin' Jesosy, tsy io lehilahy io na ny ray aman-dreniny nanota, fa mba hampisehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Avelan'Andriamanitra ho ao anatin'ny fahajambana ity lehilahy ity, mba hampisehoana ny asany eo aminy. Ary raha narary Lazarosy, ary niantson'i Jesosy Marta, dia fantatry Jesosy tsara fa ho faty izy, ohatrany nandrasany ho faty mihitsy azy, nefa hoy izy tsy fahafatesana no aton'izao aretin'izao, fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Jesosy Kristy mampiseho ny asan'Andriamanitra sy ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny asany sy eo amin'ny tenany. Raha mamaky ny Hebreo toko voalohany isika, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo, dia azo fitinina am'izao andro farany zao no nampitenena an'Andriamanitra tamintsika ny zanany, Jesosy zany. Izy no famirapiratany voninahiny sy ny endriky ny tenany indrindra. Jesosy Kristy no famirapiratany voninahitr'Andriamanitra ary endriky ny tenany indrindra. Sady asehon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny asan'i Kristy, no asehon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenany Kristy, ny asany sy ny voninahiny. Zay nahita ozy dia nahita ny ray, Jaona 4:7. Ary ny asa ataoko tsy zany manao ny asa, fa ny ray zay atao amiko. Jesosy Kristy, ilay fanehoana ny asan'Andriamanitra sy ny voninahitr'Andriamanitra. Ao amin'ny Jesosy Kristy no antsika koa mamantatra ary mandray ny afatra ao antsika ho amin'izao andron'ny coronavirus zao. Ny aretina sy ny valan'aretina, ny fahafatesana sy ny fahatsairanana ateraka zany, ny confinement zay
tahaka ny figadrana inina dia avelan'Andriamanitra iseho sy lalovantsika mba hanokatra ny maso tsika, ahita sy amantatra nyizao tontolo izao, ary indrindra hahita amantatra ny loza teraky ny filany nofo sy ny ota zay mampikotrika areti-panahy miteraka fahafatesana mandrakizay. Manahoana ny fiororontsika, manahoana ny tahotra, manahoana ny fahasairanana zay ateraka zao zavatra miseho ary avelan'Andriamanitra zany mba hahatonga atsika hisaintsaina, hahatonga atsika hitandrina tsara fa loza zay tsy azo iverenana sans retour ary fahafatesana mandrakizay ny vokatry ny fialana amin'Andriamanitra, ny vokatry ny ota sy ny filana ary ny asan'ny nofo zay manjaka eo amin'ny olona sy eo amin'izao tontolo izao. Soa fa miditra tsehatra ihany Andriamanitra, ary tena miditra tsehatra izy manafaka amin'ireny zavatsarotra ireny. Zany mahatonga atsika mivavaka ho an'ny marary, ho an'izay mbola tsy azon'izany mba ho arovana, ho an'izao tontolo izao sy ny mpitondra, mivavaka isika mba hahatonga an'Andriamanitra hiditra an-tsehatra. Tahaka an'i Jesosy Kristy nampahiratra ilay jamba, nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty. Miditra an-tsehatra Andriamanitra, saingy famantarana ihany reny fa ilay tena izy dia Andriamanitra te hanafaka atsika amin'ny ota sy ny vokany. Andriamanitra te hiaro antsika amin'ny virusin'ny fahotana sy ny filany nofo ary ny fialana amin'Andriamanitra zay miteraka fahafatesana mandrakizay. Ka dia mitaona antsika andray ny tompo izy, mitaona antsika andray ny fiainana omeny izy, ary mitaona antsika hanaraka azy ka hivelomantsika ny mandrakizay. Ho indrindra ny tenin'Andriamanitra, zay manana ny Kristy no manana ny fiainana, zay tsy manana ny Kristy no tsy manana ny fiainana. Ko hitafio Kristy ary aza miany amin'ny nofo ahatanteraka ny filany, dia ho aminareo rehetra ny tompo. Raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ampahazava anareo, hitahiry anareo ary taridalana anareo ho amin'ny mazava, fa indrindra hanome anareo fiainana sady fiainana be deaibe, ka hitarika anareo anaraka ny Kristy, ilay fiainana mandrakizay, satria izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Mandehana ary matoki, manompo tompo amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa tsarovy tsy foana ny fikelezana ho aina ao amin'ny tompo. Amen. Apesako ry tompo ho eo antananao, hiasa sy hahanompo hanao ny sitraka ny tenako rehetra, izay no diovinao, hanao tsy misy fetra, hanao kapanjaka. Ny tanam-bokovoko zay nanombonanao, milaza hatompoko ny fitiavanao, fa ny fahotako ny toetrako efalo, sy raha fahatalako dia nentinao tokoa anao, anye misaotra manomboka zay ty hitoyatrany akotra mandra izay tori
jeso inoko fatopoko tsy to ianaro tompoiko ravelonanako ravelonananeo omajamaty ianao eke kuizao hanapakatoanaty kizao olona isaorakory tompo lay fitiavanao hovononao hanombo manombokatrizao hitaralalandava ho tsy mandrakizay ambara-paharava tsy nofotranonahay hoanao anye misaotra manomboka ze tsy hitoyatranatrany akotra amandra kizay tory. Rahantsika manona ary havana ny fanekempinoana izay iraisantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra iray tsy tompana ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijalina nanapaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao any an-danitra, nipetraka eo ankavan'Andriamanitra iray tsy toa, avy any mihavia ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiombona ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganany tena ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Dia mbola mpifaliana trano ry havana ny arabanantsika anio amin'ny anaran'ny mpitandrina sy ny komite FPMA Toulouse any amin'ny tokantranontsika tsirairay avy any, toy izao ny vaovao voaray eto am-pelantanana. Vaovao nasionaly, mandritra izao fotoana ny confinement izao dia azontsika atao ny manaraka fotoam-bavaka sy fampoam-pivavahana ny alatsinainy, ny talata, ny alakamisy, ny zoma, ny sabotsy amin'ny 4:00 sy amin'ny 7:00, ny alarobia amin'ny 4:00 sy amin'ny 2:30 alina, ary ny alahady amin'ny 10:00 sy sasany maraina sy amin'ny 3 tolakandro. Izany dia afaka arahintsika ao amin'ny radio vatsy FPMA izay hitantsika ao amin'ny application FPMA, téléchargement amin'ny application Play Store na site internet fpma.church, ka eo ambany indrindra kavanana no tsindriana misy hoe radio vatsy. Koentanina isika anaraka ireo fotoana samihafa ireo araka izay azo atao hitaizana amin'ny fanahy isika sy azotsika mifampahirezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Sampanatily, noho ny zava-misy ateraky ny coronavirus dia tapaka fa hofoanana ny hetsika nasionaly RNT 2020 izay nokasaina tao ny 18 sy 19 aprily 2020 ho avy izao tany Paligny Lévesque. Ho fitsinjovana sy fanajana ny diary nasionaly sy diary isan-tafo izay efa tafapetraka dia tsy hisy ny fanemorana io RNT io mandritra ny taona 2020. Apetraka amin'ny taona 2020 ny fiaonam-be RNT manaraka. Mametraka izany fanapa-kevitra izany eo ambanin'ny fahendrentsika tily rehetra sy ny lalana folo izay lalaintsika hoe mira sy mitsiki raha sendra ny sarotra. Vavaka, mampirisika antsika rehetra mba hitrotro ambavaka ny mpitsabo rehetra eran-tany izay mizaka mavesatra indrindra amin'izao fisian'ny valanaretina coronavirus izao. Sampana AMF mitsangana miazava
fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Mbola izana tazoma ihany aloha hatramin'izao ny Keurini 20 ny 1 20, 2 20, 3 20 Mai any Avignon, fa manome fotoananareo ny Copila amin'ny 15 Aprily, manome vaovao entitra kokoa izay miankina amin'ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana amin'io fotoana io. Angatany isika ifandray amin'ny Brown Choral FNM momba ny fisoratana anarana sy ny fandoavana ny sarandasy. Vaovao tafo, filazana manjo. Mampandray izahay fa nandao anay tamin'ny alatsinainy 13 Mars 2023 ny zokinay Bodo Rasolomon Marvony teo amin'ny faharoa 70 taonany tao Paris. Hoy retapo aminy mamy sy maholy Rasolomon. Filazana teraka, Bielanto sy Dominique dia faly mampandray antsika fa noho ny fahasoavan'ny tompo dia tonga soa Ilanto Soarivo Abigael zanakay. Fa ny pompivavahana, asaina isika hiara-mivavaka sy mihaino ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny YouTube na Facebook FPMA Toulouse ny alahady maraina amin'ny 1:10. Izany natao dia azonantsika hatrany ny fiombonana ao amin'ny tompo. Marina fa ny fampompivavahana fankalazana ny herinandro masina sy Pasika koa dia voakasika izany fandaminana izany. Azon'ny tompona ndraika tao ny mivory amin'ny alalan'ny phone call raha misy zavatra maika tsy maintsy dinihina. Rakitra sy adidy. Isy avatra avy amin'ny pasteur synodaly ny pasteur Seta Rasolondraibe ho lazaina amintsika amin'ny vaovao androany. Ho fanohanana ny asa-piangonana izay tsy maintsy atao dia ampirisina isika mba handrotsaka ny rakitra sy ny adidy izay tafiditra amin'ny fanajana ny andron'ny tompo dia ny alahady izany. Marihana fa na misy restriction na tsia, ny andron'ny tompo dia mitoetra ho andron'ny tompo, ary ny fanazantsika izany sy ny adiditsika amin'ny tompo sy ny fiangonana no ny asan'ny teniny amintsika. Fa ny tenin'ny tompo tsy mba voafatotra. Timoty 2:2-20. Koa ny fandoavantsika izany da antsika atao amin'ny alalan'ny virement bancaire compte FPMA Toulouse. Ny numero IBAN dia fanalefa email tamin'ny fotoana mialoha. Asiana libellé hoe rakitra na adidy. Ny fandoavantsika izany koa dia afaka atao amin'ny chèque amin'ny anaran'ny FPMA Toulouse izay azontsika alefa any amin'ny mpitambola Ramatoa Anitra Ratovondraona. Ny adresy dia fanalefa email tamintsika ihany koa. Izao ezaka ataontsika izao dia fijoroana ho vavolombelona manoloana ny sendra lalovana, ho mariky ny fahaizantsika mihotra manoloana ny sarotra izay nohontsika hivoahantsika ho mpandresy. Herinandro masina. Ny fandaharam-potoana amin'ny herinandro masina dia omenantsika tsy ho ela. Dia matoky ny fiazonantsika ny finoana sy ny fiombonana na dia eo amin'ny vanim-potoana sarotra aza, satria manana tombo velona sy mahery ary miasa isika, ary manentana antsika hivavaka ho an'izao tontolo izao araka ny baiky ny soratra masina. Manome vaovao miandalina antsika ihany izahay araka izay azo atao. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Viavana malala ao amin'ny tompo, mbola mamerina ny fiarabanantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Na dia tsy misy aza nefa ny fotoana mifanatrika any amin'ny tafo misy antsika tsiraray avy, ny adidy kosa ny adidin'ny tafo ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra dia tsy miova. Ao anatin'izany ohatra ny hofatrano izay mitohy ihany na dia tsy misy aza ny fiangonana, ny fiveloman'ny mpitandrina, ireo serasera isan-karazany sy ny sisa sy ny sisa. Koa mba tsy halatsaka ankaterina ny fiangonantsika dia manao antso amin'ny mpikambana tsiraray avy atao amin'ny FPMA izahay tompon'andraikitra mba tsy hanapaka fa hanohy hatrany ny adidy efa fanao sy efa nikena teo anatrehan'Andriamanitra isika ry havana. Ao anatin'izany ohatra ny adidin'ny mpandray, ny rakisaorana izay ataon'ireo nandray fitahiana sy fahasoavana, ny rakitra tsotra ary ny fanomezana isan-karazany. Isika
na dia tsy ao anatin'ny FPMA aza manaraka izao fandaharana izao, manaraka izao fotoana izao, dia raisina tanandroa koa izay fontsika raha toa ka terem-panahy isika hanampy ny FPMA amin'ny fitoriana ny filazantsara amin'ny malagasy aty ampitan-dranomasina. Azontsika atao ry havana ny manatanteraka na mandefa ireo adidy ireo amin'ny fomba mahazatra toy ny taratasim-bolana seky sy ireo fomba maro isan-karazany izay ifampidiniantsika amin'ny mpitam-bola ny fiangonantsika. Ary angatahana koa ny mpitam-bola anao izay amora ny fanaovan'ny mpikambana an'izany adidy izany. Hoy ny soratra masina ao amin'ny epistily nosoratan'ny Paoly an'ny Romanina 12:9, izay manome dia aoka ho amin'ny fahatsoram-po, ary izay mamindra fo dia aoka ho amin'ny fifaliana. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ry havana, dia ny fahasoavany sy ny fiadanany eo amintsika tsiraray avy hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Miaraka hivavaka isika Tompoko. Misaotra anao izahay Tompo noho ny fotoana izay tanteraka androany. Misaotra noho ny amin'ny fiangonanao, misaotra noho ny amin'ny famelan-keloka izay nomenao anay, noho ny teny entinay mamakivaky indray ity herinandro ity. Ankehitriny dia mangataka aminao izahay Tompo mba handringananao ny aretina coronavirus izay mikiky izao tontolo izao. Manonona manokana izahay ireo mpitsabo mba azo hery isan'andro, ireo mpikaroka mba hanana ny intelligensa ilaina Jesosy io ahitana ny vahaolana maharitra. Ireo olona rehetra miasa mba hahafahan'ny fiarahamonina mitohy araka ny tokony ho izy. Manonona indrindra koa Tompo izahay any Madagasikara izay tena hainao ny alemeny Jesosy io. Fa hainao ihany koa ny heriny dia ny fananana anao mpiaro azy. Tompo, arofo sy tsinjovy i Madagasikara, indrindra ireo mahantra tsy manana trano iterana akory Tompo, sy ireo amindra fonao Jesosy malalo. Mivavaka koa izahay ho an'ny fiangonana FPMA manontolo izay manohy ny asa fitoriana sy ny asa fanompoana na dia ao anatin'izao fotoana sarotra izao aza. Omeo hery ny mpitondra fiangonana rehetra ary aza mahafoy na mahasaraka azy ireo Tompo. Mivavaka koa izahay Jesosy ho an'ny marary rehetra, na inona aretiny na aiza misy azy ireo, mba hanateranao fanasitranana Tompo. Mivavaka izahay ho an'ireo sahirana mba ho tsinjovinao sy hamindranao fo. Mivavaka izahay ho an'ireo maniny rery Jesosy io mba ho akekezinao. Mivavaka izahay ho an'ireo namoy malala Tompo mba ho ampiherezinao. Ary izay rehetra tsy voatononay anatin'izany mivavaka izany Tompo, dia efa matoky izahay fa efa homaninao anay araka ny halehibeny indrafonao. Misaotra indrindra ary Tomponay mpamaly vavaka ho. Rainay ho izay any an-danitra, ho amasinana ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, ny ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay anio izay hanasahaza ho anay, ary mamela ny elokay, tahaka namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fankapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Zao ary ny afatra ho antsika izay voavy nandre ny tenin'Andriamanitra androany ary niombona tamin'izao fanompoam-pivavahana izao. Koa raha niarana tsangana tamin'i Kristy ianareo, dia katsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo tanin'ankavanan'Andriamanitra. Sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Fa efa maty ianareo, ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy eo amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika, dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Dia ho tanteraka aminareo ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Fiadanana anay ho an'ny rahalahy,
ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra raiky Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana ne ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompony Tompo.